Itraka kelitsika dia nandratra ny tanantsika anankiroa. Masina, 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 masina ianao lahy Jehovah ny lanitry ny lanitra. Anao ny famirapiratana, anao ny voninahitra. Ho an'ilay mipitraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondriny, ny saotra, ny dera, ny aja, ny voninahitra. Alléluia, alléluia, amen. Targetantsika fiangonana apokalipsia amin'ity volana jolay ity dia hoe aza miova fa ambin'ny tompo roapolo taona indray ianao. Sokafy ny baiboly ao amin'ny Deutéronomie toko faharaka ambin'ny folo. Deutéronomie toko faharaka ambin'ny folo. Ny andininy fa valo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa valo amby roapolo. Koa latsao amin'ny fonareo sy eo amin'ny fanahinareo zao teniko izao, ary fiezo famantarana eo amin'ny taninareo izy, ka aoko fe fampahatserovana eo ambony andranareo, ary ampianaro zanakareo zany, ka resao na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha eny an-dalana,
na mandry na mifo ary soraty amin'ny tolambaravarany tranonao sy eo mivavadinao izy mba ho maro andro mba ho maro ny andronareo sy ny androny zanakareo taranakareo eo amin'ny tany izay nenanan'i Jehova tamin'ny razanareo mena azy toy ny faharetan'ny lanitra ambonin'ny tany fa raha mitandrina tsara izao lalàna rehetra izao izay andidiko anareo ianareo ka manaraka azy ary ho tian'i Jehova Andriamanitrareo sy andeha eo amin'ny lalany rehetra sy vikitra aminy dia horoahan'i Jehova eo alohanareo ireo firenena rehetra ireo ary ianareo aharesy firenena maro izay lehibe sy mahery no ianareo ny tany rehetra izay ho diavin'ny faladiny tongotrareo dia ho anareo hatramin'ny efitra sy libanona ary hatramin'ny ony Efrata ka hatramin'ny ranomasina andrefana no faritaninareo tsy hisy olona ajanona eo anoloanareo fa ataon'i Jehova Andriamanitrareo ho azony tahotra sy orooro anareo ny tany rehetra izay ho diavinareo araka ny lazainy taminareo indro izaho mametraka fitahiana sy ozina eo alohanareo anio fitahiana raha enoinareo ny didin'i Jehova Andriamanitrareo izay andiko anareo anio ary ozina kosa raha tsy enoinareo ny didin'i Jehova Andriamanitrareo fa hivily ala amin'ny lalana izay andidiko anareo anio mba aleha ianareo ka hanaraka Andriamanitra hafa izay tsy fantatrareo. Dia mbola toizantsika ihany ao amin'ny Matio 5. Matio 5 ny andininy fahavita-ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha-roapolo. Filazantsara araka ny sorata Matio 5 ny andininy fahavita-ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha-roapolo. Izany dia manambara ny ampahany amin'ny toriteny izay nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra. Ny andininy fahavita-ambin'ny folo mbola vakitsika aminaran'i Jesosy ihany fa azy ny teny. Aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna sy ny mpaminany, tsy tonga handrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandrapahafoana ny lanitra sy ny tany, dia tsisy foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendrotsoratra iray aza mandrapahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany na zovy no mamany anankiray aminareo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany, dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa na zovy no makatosy mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa lazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Dia faranantsika ao amin'ny bokin'ny Hebreo. Hebreo 5. Hebreo 5 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Hebreo 5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Ny alo hevitra dia hoe anatra sy famporisihana mpandroso tsara ny olona. 5 ny andininy voalohany. Koa aoka ilaozantsika ny abdia mpianarana ny amin'ny Kristy, fa aoka androso ho amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray dia fibebahana hafahafa amin'ny asa maty sy finoan'Andriamanitra ary fampianarana amin'ny fisasana maro sy fametran-tanana ary fitsanganany maty sy ny fitsarana mandrakizay. Ary izany nataontsika raha avelan'Andriamanitra. Fa izay efa navoiza indray mandeha sady efa nanandrana ny fahamezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsaran'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy nefa miemotra, dia tsy azo avoizina indray ho an'ny fibebahana satria manombo zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo-pijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Fa izay tany mifoka ranonorana milatsaka amin'ny matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona iasana azy ka mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra, fa izay maniry tsilo sy songisongy kosa dia lavina sady akaiky ny oziny ary ny hafarany dia hodorana. Nefa ry malala, na dia mitery izany azy izahay dia manantena zavatra tsara ny aminareo, dia izay momba ny famonjena. Ray masinao manamasina ny fahamarinana fa ny teninao ihany ny fahamarinana. Iaraka ivavaka isika.
Jehovandriamanitra ray eo, lehibe ny fitiavanao anay, lehibe ny famindrapo zay menao anay ka tsy takatry ny sainay. Tantananao ny fiainanay nandritry ny herinandro indray. Nombanao anay tamin'ireo lalana rehetra nalehanay, ka na dia maro azy ireo loza maro samihafa teo anoloan'ny fiainanay, dia matetika izay navilinao lalana ka tsy nahita maso ireny. Na dia maro aza ny fahavalonay izay mifofo ny ainay, dia tsy hitanay maso akory n'izy ireny satria ny anjelinao no tantananay. Maro ny olona namoy ny ainy nandritry ny herinandro iny tao anatin'ireny loza maro samihafa ireny, fa izay kosa dia narovanao manokana. Koa dia misaotra koa ary zany ny Tompo, satria noho izany fitahinao nomenao anay zany dia afaka nitondra ihany koa zay, araka ny baikinao ny fanatitra mba tsy isehonay eo anatrehanao tsy mitondra ninonninona, fa hoenao ao ka tsisy iseho foana anatreko tsy mitondra fanatitra ny olona, fa oka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy, arak'izay fitahina nomen'Andriamanitra azy. Ho dia nitondra izany zay Tompo fanohanana ny asanao, tsy andeha alefa embovola na airtel monnaie izany na orange monnaie any an-danitra nitondranay izany, fa dia ho fanohanana ny asanao kanefa dia voarainao izany amin'izao ora izao. Koa dia ho tanteraka amin'ny fiangonana neny teny fikasanao manao hoe voako ny varavarany lanitra mitsako fitahina fiainam-biampo anareo, ho asiko teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatrareo, dia avanimbony voalobokareo hoy ianao Jehovah tompony maro. Tondram-bavaka izay ho tsy mba nanaka tolotra satria tsy nandray ninonninona, mba ho ambininao Tompo ka mba hitondra mpifaliana indray ary amelan'ny fahatanteranay raha toka izany ny antony izany zavatra izany. Dia mitenena ary Jehovah Tompo amin'ny alalan'ny vaky-tenin'ny soratra masina fa mihaino indray izay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay. Ho azy ny tera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleloia, amen. Manasantsika ary mba hamonjy toerana. Androany sabata faha 19 ny volana Jolay. Aorianan'ity sabata androany ity dia sabata roa sisa, dia migadona ny sabata faha 17 ny volana Aogositra. Miarabantsika rehetra eto amin'ity paroasy na Tsimon-drano ity, eto amin'ny kianja maitso ny Bevalala, tonga maro anarivontsika androany satria fotoan-dehibe ny fotoanantsika androany, fanokanana diakona sy loholona. Arabaina avokoa ny fiangonantsika rehetra manerana Madagasikara, manaraka ny afatra mivoaka avy etỳ Bevalala androany ity, ary tsy adino ny miaraban'ireo vahoakan'Andriamanitra tsiraray avy any amin'ny faritra rehetra, kontinanta afrikanina, kontinanta amerikanina, ny européanina, ny aziatika, fa dia maro ireo vahoakan'Andriamanitra mandeha mielipatrana amin'ireny toerana ireny, sy ireo aty amin'ny nosy manodidina antsika izay misy ny fiangonana apokalipsy. Zay ny hoe lary ava-malala fa androany tsika dia hitokana loholona sy diakona. Efa nisy afatra zay niarahantsika niraisana tamin'ny sabata heriny. Noho izany tsy dia hiverina lavabe firy intsony ny amin'ny afatra ho an'ny loholona sy ny diakona, fa efa nomena antsika tamin'iny heriny iny ny amin'ny hoe nay Mosesy aza dia nasain'i Jehovah ny fidy loholona anampy azy amin'ny asany, fa tsy vitan'ny Mosesy irery intsony ny fitondrana sy ny fitaizana ny vahoakan'Andriamanitra. Ka dia nanalàn'Andriamanitra ny fanahy nomenan'ny Mosesy, nanalàna nomena an'ireo loholona ireo mba ho fanahy iray ihany no hiasa amin'ireo loholona ireo sy i Mosesy izay mitarika ny fiangonana rehetra, ka mba ny fanahy tamin'ny Mosesy ihany nomena an'ireto loholona ireto mba azahoan'izy ireo manao zay asa fanompoana an'Andriamanitra izay. Raha mandrayntsika ny vaky-teny izay niraisintsika tao amin'ny Deutéronomie tao, toko faha 12 dia ny 7:20 ka hatramin'ny faha 20 no vakintsika. Koa alatsa ao amin'ny fonareo sy ao amin'ny fanahinareo zao teniko izao, ary fehezo ho famantarana eo amin'ny tananareo izy, ka aoka ho
fahapatsiarovana eo ambonin'ny andrinareo. Io andrinareo misy petitin dia amin'ny teny hébreu izy ery ambany ery dia hoe eo ambonin'ny elanelan'ny masonareo. Zany hoe raha mijery azy zany ianareo dia eto anelanelan'ny maso anankiroa eto zany no asiana anazy. Zany mampatonga an'ireny le fivavahana karana reny matetika ny vehivavy asiany point rouge eto anelanelan'ny masony eto amin'le fivavahana zany. Dia matetika io rehefa mandroaka fanahy ratsy amin'ny devoly reny ka tondronao ampovoan'ny anelanelan'ny masony eo le olona mihetsika le devolina na marary zany fa apetraka eo anelanelan'ny maso anankiroa eo zany ifanondronao iny ataova anelanelan'ny mason'le olona dia misy fahefana iny satria efa Jehova mihitsy no mibaiko azy io atao anelanelan'ny maso. Fampatsiarovana eo amin'ny andrinareo ary ampianaro ny zanakareo izany ka resao na mipetraka ao tranonao ianao na mandeha eny an-dalana na mandry na mifo ary soraty eo amin'ny tolanam-baravarany tranonao sy amin'ny vavadinao izy mba ho maro ny andronareo sy ny andro ny taranakareo amin'ny tany izay nianianan'i Jehova tamin'ny razanareo omena azy toy ny faharetan'ny lanitra ambonin'ny tany. Inona zany ty teny nambara eto ty hoe alatsao amin'ny fonareo sy ao amin'ny fanahinareo zao teniko izao dia fehezo famantarana eo amin'ny tananareo fampatsiarovana eo amin'ny andrinareo mpianarony zanakareo ka resao aminy na mipetraka ao trano izy na mitsangana na mandeha na mandry na mifo sorato amin'ny talana ambaravanana sy amin'ny vavadinao. Inona moa zany afatra izany ary maninona le izy no resahana hoe alatsao ao am-ponareo ampianarony zanakareo ataovy eo amin'ny andrinareo ataovy amin'ny tolanam-baravarana ataovy amin'ny vavadinao. Ny antony dia tsotra io ny toerana talaky maso ny andrina raha mijery olona anao dia tsy maintsy hitanao ny andrina sy ny masony eo nelanelana eo zany. Amin'ny tanana ny tanana no entina miasa manaraka anao amin'ny toerana izay misy anao rehetra izy zany izany famantarana izany. Ampianarony zanakareo izany na andro na alina resao aminy ampianarony zaza na ny ampiangonana na iza resao aminy satria ny zavatra resana miverimberina foana dia mora tadidy ireny zavatra ireny. Ny zazakely tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra ny zaza fa miteny no efa hainy fa rehefa miverimberina foana le hira ao am-piangonana rehefa miverimberina foana ny zavatra resana aminy dia hainy le tononkira. Izy zaza indray ary mahay tononkira noho ny lehibe fatadidiny. Ny mpampianatra dia milaza fa hoe rehefa mianatra matematika ianao na fizika na manao calcul ka manao formule dia sorato amin'ny taratasy dia apetao amin'ny rindrina ataovy talaky ny masonao ao dia rehefa matory ianao dia ataovy amin'ny rindrina jeren'ny masonao dia hitan'ny masonao foana iny dia lasa miperaka ao anatin'ny sainao ao. Dia ny tanana manoratra isaky ny manoratra ny tanana dia mahita amin'ny tolanam-baravarana mahita amin'ny rindrina dia mipetraka ao amin'ny saina le izy dia tsy adino mihitsy. Dia tahaka izany koa reny hira ireny rehefa renao foana ny hira mandeha foana dia hainao azy le hira hainao azy le tononkira. Tahaka antsika zao dia efa maheno ny hira faneva foana maheno ny hira ny faharoapolo taona dia ho anao izany tsika eny Ambohimarina satria efa fihezinao amin'ny androntsika ao le izy mba ho eno ho tadidy ho fantatra averina foana ilay hira. Dia misy hira maromaro ny faharoapolo taona mandeha mifanesisesy ao. Eto azy zany dia efa mampatsiahy fa ny sabata fa enina ny volana Aogositra ny sabata fa enina volana Aogositra répétition générale amin'ny fiangonana rehetra eran'i Madagasikara famerenana ka ho alefa any amintsika fiangonana manomboka amin'ny herinandro hoe ireto daholo ny hira ho atao amin'io faharoapolo taonantsika io. Dia efa manomboka amin'ny sabata ho avy zao hatramin'ny sabata enina Aogositra zany
dia ireo hira ireo daholo no ataon'ny fiangonana rehetra maneran-tany mamerina manao ny hira fiderana zany a dia ireo hira fiderana ireo no atao ny hira vavaka, ny hira fisaorana, ny hira fifonana, ny hira ny fanahy masina, dia ireo hira ireo no atao. Dia manao famerenana ihany koa ny hira faneva faharoapolo taona sy ny hira ny faharoapolo taonan'ny lehilahy mahery izay anaovantsika fihetsika miaraka izany. Ka dia efa ampatsahivana antsika deniny ety fa isy tarika ny fihetsika aty anoloana, ary io fihetsika ataon'ny aty anoloana io no iarahany rehetrarehetra manao rehefa any amin'ny collégium, satria itsika dia ahita tsara ny estrade ety, satria ohatrany gradin tsinany ao dia mahita tsara, tsy takona mihitsy le olona mitarika ety aloha. Isy olona mety ho efatra, mety ho lehilahy roa sy vehivavy roa no mitarika azy, dia mijery an'iny tsika dia mirindra tsara le izy. Marihana tsara zany fa nanao fangatahana tsika sy fanasana ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny androm-panjakana rehetra. Efa nanao fangatahana tsika mba tahaka ny fanaon'ireny fikarakarana zavatra atao rehetrarehetra reny, na ny ministera, na ny tanora, na ninona. Dia matetika rehefa misy feonamben'ny tanora ireny ataona fiangonana reny ny ohatr' zany dia manasa mpitondra fanjakana izy, manasa ny filoham-pirenena izy, dia tonga ny filoham-pirenena manatrika azy reny. Ary reny matetika sika fiangonana dehibe foana moa zany no manao azy reny hatrehan'ny filoham-pirenena. Fa itsika dia nanao fangatahana koa tamin'ny mpitondra fanjakana ny filoham-pirenena malagasy mba anao parrainage ny faharoapolo taona antsika io dia natao ny fangatahana dia novaliany somatsara fa dia ho avy izy ireo amin'ny faharoapolo taona antsika io eny amin'ny collégium izany. Sambany zany tamin'ny tantarantsika firenena malagasy hoe filoham-pirenena anatrika fanompoam-pivavahana fiangonana zandriny, fa hatramin'izay dia saika ny fiangonana zokony foana. Ary dia mazava zany fa ny filoham-pirenena dia filoham-pirenena ny vahoaka rehetrarehetra. Isy mpanao politika maro koa asaina ho avy amin'io, ny malagasy rehetra, ny fiangonana rehetra, ny filoham-panjakana efatra zay efa nisy teto amintsika, sadimy izy ireo tao anatin'izay roapolo taona izay efa ntsika amin'io publicité io. Ny filoha Ratsiraka mbola velonaina, ny filoha Zafy mbola velonaina, ny filoha Ravalomanana, ny filoha Andry Rajoelina, ny filoha Perinasa amin'izao. Ho asaina koa ny ben'ny tanàna manodidina antsika, anjarantsika koa ny manasa ny ben'ny tanàna manodidina antsika rehetrarehetra, dia maka ny fanasana, ny invitation any amin'ny foibe isika izay manana olona ho asaina olom-panjakana izany. Dia ireny olona ireny efa misy toerana manokana izay hipetrahan'ny olona manana invitation, na ny fidiran'ny olona manana invitation aza dia efa misy toerana manokana izany. Apetrapetrakantsika tsara ny fandaminana aloha, satria ity fanambarana ataoko ity horeran'ny Madagasikara mba hifandaminana ny tsiraray avy amin'ny fotoana io, satria tsy omby amin'ny collégium io tsika raha izao amaroantsika eto be valala zao fotsiny ary ny jerevana, dia efa omeo voninahitra ny tompo zany. Halleluja! Ka noho izany mba tsy hanahirana an'ireny olona saintsika ireny dia omena fanasana manokana izy, fa isy tompona andraikitra zay ametraka azy amin'ny toerany izany. Dia mbola ampitaiko eto ny hafatra, satria zao dia efa miomakomana amin'izany. Ny loholona rehetra, ny loholona rehetra sy ny antoko-pihira rehetra miaraka amin'ny fanaminy, miaraka amin'ny fanaminy dia efa misy toerana eo anoloan'ny tilpite, eo alohan'ny altara, ny estrady eo ao zany dia aty ambany avokoa zany izy ireo no mipetraka, fa ny vahoaka rehetrarehetra no any amin'ny gradin. Fitafiana mitovy daholo zany lolona eran'ny Madagasikara sy hatrany ampitan-dranomasina dia hipetraka ambany daholo ohatra antsika zao ity zany ny altara,
dia takizay koa ny antokopira rehetra koa eran'ny Madagasikara ka miaraka amin'ny fanamiana dia efa mipetraka ety ambany avokoa izy rehetrarehetra, miaraka mipetraka daholy miaraka amin'ny fanamiana. Dia ampitaiko eto koa ny diakona eto amin'ny faritanina Antananarivo no miasa miandraikitra ny asa rehetrarehetra amin'io fotoana io, fa ny diakona avy eran'ny faritany eran'ny Madagasikara dia mipetraka ety ambany avokoa, ho hitan'ny vahintsika rehetra sy ny mpitondra fanjakana rehetra hoe takitako zao, ireto zany natao hoe diakona, ireto natao hoe loolona, ireto natao hoe choral. Dia ireo choral sy ireo loolona reo dia ary amin'ny sisiny indrindra ary amin'ny avaratra ny diakona no mandrakotra azy miaro azy, diakona vehivavy, dia ny diakona lehilahy ary amin'ny sisiny atsimo manaraka alohan'ny loolona, zany hoe ny diakona zany zay vao ny loolona, dia ny choral rehetra izany zay vao ny diakona. Fa ny diakona faritanina Antananarivo, satria ny Antananarivo no mampiatrano no mandray andraikitra eto amin'ny fandaminana zany, zany hoe ny diakona amin'ny régionaly ny Tananarivo, diakona régionaly Tananarivo. Donc ny diakona régionaly ivelana Antananarivo zany dia mamonjy toerana daholo izy ireny zany mba ahita ny zavatra ho ataontsika sy ny fanomanantsika amin'ny fotoana io ny diakona vahiny izany. Dia ny pastera, ny missionnaire, ny evangelistra aty amin'ny altara avokoa ny misy azy ireny. Ny vady aman-janak'izy ireo, pastera, ny evangelistra, ny missionnaire, ny pré-missionnaire dia ety anoloana koa eo anoloan'ny choral zany no ipetrahany ireny vady aman-janaka izy ireny, manao akanjo na diakona avokoa izy ireo izany eny amin'ny toerana. Dikan'izany itsika zay efa manao teony zany raha sanatry zany ka tena tsy nahita vola hividianana fotsy sy manga dia sarony amin'ny akanjon'ny choral ao dia sarony amin'ny akanjon'ny loolona ao fa efa manga sy fotsy iny anaovanao azy iny, fa aza hoe tsy afaka mamonjy azy zany fa tsy nahazo fotsy sy manga nefa ny teninao efa fotsy sy manga izany. Dia ny diakona koa sendra sahirana koa ny diakona hoe tena tsy nahavidy akanjo mihitsy, sarony ny akanjo na diakona anao iny fa tsisy mahita iny hoe tsy fotsy manga ny anatinao any, tsy maninona zany na manao akanjo manoatra amin'ny pasteky ianao maintso ety ivelany fa ao anatiny ao menamena be. Zavaboarin'Andriamanitra ihany ny pasteky ka tsy fanomezantsiny zany, ka rehefa voasary ny akanjonao madiakonanao ny akanjonao dia efa tsy maninona zany raha sanatry ka tsy navidy. Dia ozy hoe ny sabata fahenina menoto tsara daholo tsika zay meny zao radio zao na amin'ny télévision, ny sabata fahenina ny volana oa dia fa répétition générale ao amin'ny fiangonana Tsiraray Avy, tsy misy akanjo afa-tsy fotsiny ny lehilahy ny ambony dia manga ny ambany. Zay zany ny miditra ao am-piangonana sabata fahenina. Ny vehivavy rehetra bleu roi daholo ny ambony, ny ambany fotsy. Dia isy famerenana koa, isy répétition générale atao eny amin'ny collégium zoma faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra. Zay afaka rehetrarehetra afaka mandeha makany, zoma amin'ny folo ao izy io manomboka amin'ny folo ka hatramin'ny ray atoandro angamba. Anao famerenana antsika ny fiatsika rehetrarehetra. Isy ballon mapetabe amin'io isy lamba ngeza be faharoapolo taona ivelatra voan'ny collégium io rehefa manao fanamarenana le faharoapolo taona tsika. Dia itsika vahoaka zany mipetraka ao no mivelatra eo ambonitsika eo, izy tsika zany mamelatra azy avy any ambony midina, dia anao zany avy ato ambany tondra n'le lamba dia mampita azy eo aloha dia mampita eo aloha dia mivelatra amin'izay ny faharoapolo taona iny. Dia mbola veriko lisy misy koa fanaovana ondro zay ho ataontsika koa amin'io, fa ianarantsika zay rehefa ariva eo zany hoe manomboka hoe mitsangana ny ato, mitsangana dia mipetraka, dia mitsangana ny aoriana dia mipetraka, dia mitsangana vao hitanao hoe tafapetraka ny olono dia mitsangana ianao ety manaraka zany. Fa avy amin'izy io indray avy ety amin'ny sisiny avy any avaratra izy ny mandeha, hitanao hoe mitsangana ny ilanao dia vao mipetraka izy dia mitsangana ianao, dia vao tafapetraka ianao dia mitsangana indray manaraka ao, dia sahala amin'izay nanaovana azy, exercice kely vetivety fotsiny aloha pré tsika teny loana aty zany mitsangana voalohany, dia vao tafatsangana tsika dia mipetraha, dia tafapetraka tsika dia mitsangana ny aoriana. Aleva! Oh, aleva! Aleva!
alefa 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 oh 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 fa rehefa ry nge tsy mitsangana zao avy aty amin'ny sisiny mandeha ty mitsangana dia miara mandeha daholo izy fa dia fa any am-piangonana any samy manao répétition iny fa rehefa tonga ry rehefa mitsangana io dia miaraka daholo fa tsy misy mianana mipetraka fotsiny zany ny sasany. Démonstration de force anie no atao io mba hiely ny voninahitr'Andriamanitra sy ny laza ny eran-tany hoe vahoaka miray saina miray hevitra miray vatana reto vahoaka reto tsy votehaka mafy zany. Andao ary iverenantsika ny afatra hoe soroato am-ponao amin'ny sainao amin'ny andronao amin'ny tananao zany resaka zany lazao amin'ny zanakao na mipetraka izy na miditra na mivoaka zany no efa naovantsika exercice ohatran'izany mba ho zatra n'le izy fa tsy tonga ry vao ohatra ny omby mijery Florent fotsiny zasany omby inona reny omby Bernono izy sa omby Florent reny tsy malala ny ataon'ny olona tsy mahafantana ny tokony ataon'ny olona fa miomana antsika dia efa mizatra dia ny zao soroaty eo anelanelan'ny masonao soroaty eo amin'ny andronao tovy amin'ny taolanam-baravaranao amin'ny zanakao zany afatra zany. Inona moa zany afatra izany? Inona zany afatra asiana soroatana izany ao aritsika jery azy. Deutéronomia toko 10 Deutéronomia toko 10 vakitsika manomboka ny 12 ny lohateny eo dia hoe anatra ny amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny fitiavana azy ary filazana ny soa any izay manaraka ny lalàna sy ny lozan-drony tsy manaraka azy. 12 ankehitriny ry Israely eo inona moa no ilain'ny Jehovah Andriamanitra ao aminao fa tsy ny atahotra ny Jehovah Andriamanitra ao sy andeha amin'ny lalany rehetra ary ho tia azy sy hanompo any Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Inona moa izy no ilain'ny Jehovah Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra ny Jehovah Andriamanitra ao sy andehanany amin'ny lalany rehetra ary ho tia azy sy hanompo any Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Ankehitriny ry loholona ry diakono izay ho tokanina ry fiangonan'Andriamanitra ao taranaky Abrahama satria natao batisa amin'ny Kristy ry Israely ao inona zany no tadiavin'Andriamanitra aminao indrindra fa itsika loholona inona no ilainantsika afa-tsy ny hoe atahotra ny Jehovah mahafoaka zavatra be da be zany hoe atahotra ny Jehovah zany inona moa ty hoe fatahorana ny Jehovah ity andeha amin'ny lalany ho tia azy sy hanompo azy. Tafiditra tsara amin'ny asan'ny loholona sy ny diakona zany hanompo azy zany asa fanompona ny asan'ny loholona asa fanompona ny asan'ny diakona zany hoe asa fanompona an'Andriamanitra zany tsy asa matianina hoe andraisa-karama fa asa fanompona. Misy ny olona miasa amin'ny radio, misy ny mpiasa ny radio, misy ny mpanompon'Andriamanitra miasa amin'ny radio. Ny mpiasa miatanina amin'ny radio zany dia mandray izy karama fa zay ny asany ao izy mandritry ny andro sy ny alina. Fa ny mpanompon'Andriamanitra miditra amin'ny radio dia manao ny asa fanompona, manao ny anjara fanompona izy mitondra ny tenin'Andriamanitra, mitondra ny vavaka, mampianatra. Zay ny asany asa fanompona. Dia izay asa fanompona zay takina amintsika zay no ilaina fitiavana. Ilaina fitiavana andehanantsika amin'ny lalana, ilaina fahatahorana. Matahotra raha tsy vitako ny adidiko masina amin'ity asa fanompona ity. Matahotra fandrao dia tsy sakafo sahaza ho an'ny ondry andrasana ny sakafo atolotra azy. Fitiavako nanaovako nyity asa ty, fitiavako no andehanana amin'ity lalana ty fa za tsy misy manery tsy misy manao ankeriny fa fitiavako ny andehanako amin'izao lalana izao. Izany ny asa takin'Andriamanitra hoe anompontsika azy, alatsaka ao anatin'ny fotsika, ho fehezina eo amin'ny tanantsika, ho famantarana, ho fampatsiarovana amin'ny androntsika, ho ampianarana ny zanakitsika
inona moa izy ny ilain'ny Jehovah Andriamanitra aminao afa-tsy ny atahotra ny Jehovah Andriamanitra ao sy andeha amin'ny lalany rehetra ary ho tia azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Manao ny asa mitahotra sy ny ovotra zany. Raha mihira ianao am'roa ny fianaran-kira dia tena matahotra sy mangovotra mihitsy ianao raha tsy ho tratranao le fotoana am'roa, raha tsy tonga ianao hianatra hira, raha tsy tonga ianao na répétition. Ianao ny toriteny mangovotra sy matahotra mihitsy ianao raha tsy vohomanao ny toriteny hoentina mba ho sakafo tsara amin'ireo olona hitoriana teny. Mandeha amin'ny lalana dia mitotototo andro sy alina manao ny asa fanompona. Be da be ny olona mandeha tongotra 4 km, mandeha bisikileta 4 km, mandeha moto 4 km, mandeha tôbila 4 km. Na pasteur izy na misy ndray evangeliste manao ny asa, fa io tsy mitaky hoe takalopatsa vidim-pinanana na hoe mitady tombony aty na mitady tombony ery, fa dia mandeha arak'izay fitiavan'izay izy ary mbola manaraka ary ny any am-paosiny noho ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny asa izay niantsoan'Andriamanitra azy amin'ny fanomponana izay ho ataony. Izany natao hoe inona no ilain'ny Jehovah Andriamanitra ao aminao ozy izy raha tsy handeha amin'izany lalana izany. Fa raha izany no ataon'ny zanak'Israely dia inona ny zavatra hitranga amin'ny ireto fiangonan'Andriamanitra sy voakan'Andriamanitra ireto. Andininy faha 7 Deutéronome 10:7. Indro ny Jehovah Andriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitra ary ny tany mba nijeretra eo aminy. Kanefa nrazanao ny raketana fitiavan'i Jehovah ka nifidy anareo zanany nandimby azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra takany amin'izao anio izao. Kofrao ny fonareo indrindra amin'izao andro ririnina izao. Fa Jehovah Andriamanitra rao no Andriamanitra avy indrindra sy tompony tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra izay tsy mizahatavan'olona na mandray kolikoly. Manome rary ny kamboty sy mitondra tena izy sady tia vahiny ka manome azy hanina sy fitafiana. Misy vahiny maro tamintsika taona nangatanana mitsangana satria misy zanaka, misy ray aman-dreny hotokanana loholona, hotokanana diakona. Dia na dia samy manana ny fiangonana ary dia tsy ny hafahafa izy hoe mba hanolo-tena ho raisina amin'ny toerana fanompona n'Andriamanitra dia mididiny sy ny lalany ny ray aman-dreniko, ny fianakaviako, ny ray tapoamiko dia mba hanatrika izany fa zava-dehibe zany. Dia tonga ireny vahiny ireny dia narabaintsika amin'ny fomba ara-dalàna ireny vahintsika ireny mba ho tsapa hoe tia vahiny ny fiangonana Apokalipsy fa tsy manilakilaka na manao zinona izany vahiny izany, fa isy lolona hotokanana eto fianakaviana vahiny amin'ny fiangonana izy dia tonga tsy ny hafahafa, tsy mba niavokavokevitra, tsy mba nieritreritra tsy manana fiangonana fa zay dia tsy hiditra any fiangonana rano, fa dia nandeha tamin'ny fo madio dia raisina mpitiavana omentsika tehaka ireny vahintsika ireny akasitrahana satria baiko ny Jehovah mihitsy hoe tiavany vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta koa ianareo. Ndiny 20 olona 70 ny razanao izay nidina tany Egipta, nefa ankehitriny efa nataon'ny Jehovah Andriamanitra maro tahaka ny kitana. Raha nanao batisa voalohany ity fiangonana Apokalipsy ity tany amin'ny taona 970 tany hoany mbola be da be ny velonaina ireo olona ireo any amin'ny 20 taona lasa zany dia 70 ny batisa voalohany indrindra, 70 ny batisa voalohany indrindra nataontsika. Jereny amaroantsika amin'izao fotoana izao fa na ikoly izy eo amin'ny ary dia efa tsy omby antsika dia ampahirezana tranontsika mba ho tonga alolo, satria raha vao taraiky eo anao dia tsy tafiditra ao anatiny eo, satria manomboka amin'ny enina sasany dia efa hisokatra ny kôlôzioma zany ny enina sasany maraina ka hitra reto amin'izany hoe ny mpijery baolina ary hijery baolina amin'ny 2 arivo sa mitelo ao Mahamasina am'firy dia efa milahatra eny Mahamasina ny mpijery baolina, nefa ny baolina mbola amin'ny 2 no hanomboka satria sao dia tsy mahazo toerana. Itsika voakan'Andriamanitra koa zany dia mila mandeha lolo koa satria ny ambota iazy amin'io koa dia lazaiko fa ho mafimafy ny ambota iazy, ho mafimafy. 70 natao batisa voalohany, izao tsika
fanaliny ny anetsiny eran'ny Madagasikara. Io ary mbola solotena no avy anatrika fa tsy ny rehetrarehetra ny eran'ny Madagasikara fa ngamba ny eran'ny Madagasikara dia tsisy toerana omben'izany raha ny amaroantsika zany. Ka noho izany a dia hita mihitsy hoe ity lalana andehanantsika ity dia tsy lalana tongatonga ho azy na nandehandeha ho azy fa zavatra nanaraka n'izay dian'i Jehovah zay. Ka zay no nampatonga anazy ite ilaza hoe ary ankehitriny ry Israely hoe inona moa no ilain'ny Jehovah Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra ny Jehovah Andriamanitra ao sy andeha amin'ny lalany rehetra ary ho tia azy sy hanompo azy. Toko faha 1:1 tiavan'ny Jehovah Andriamanitra ao ka tandremo mandrakariva zay asainy ho tandremana dia ny lalàny sy ny fitsipiny ary ny didiny. Ary ao ko ho fantatra ao an'io fa izaho tsy niteny amin'ny zanakareo zay tsy nalala na nahita ny famaizan'ny Jehovah Andriamanitra reo sy ny fahalehibiazany sy ny tanany mahery sy ny sandriny nahinjitra. Tsy niteny tamin'ny zanakareo tsy nalala an'izany, zany hoe zanakitsika tsy nahita an'izay tany amin'ny 20 taona lasa tany. Fa marina amin'ny zanakitsika efa tateoriana daholo voateraka. Ireo zazareo tato no teraka, tsy nahita ny problème isan-karazany, tsy nahita ny veziveziny taty sy tary, tsy nahita ny hoe nivavaka nanandritry ny 5 taona tsy nisy trano fivavahana fa takala manjana, ny tetitety votra, ny tetitety faritra nandehandeha tary. Niaran'izay fanenjehana sy ny korotana teny an-dalana rehetra no fimonomononana rehetra tsy hitany zanakareo zany sady tsy nalala an'izany izy. Fantanan'i Jehovah sy ny fahalehibiazany no nahinjiny sy ny sandriny mahery ka 7 toko faha 12 sy ny famantarana sy ny asa izay nataony tany Egipta tamin'ny Farao mpanjakany Egipta sy ny tany rehetra sy izay nataony tamin'ny miaramilana Egiptianina sy ny soavaly ny ary ny kalesiny dia nanasaforany azy tamin'ny ranomasina mena. Raha nanentsika anareo izy dia voaringan'i Jehovah mandrakandroany ary izay nataony taminareo tany anefitra hatrany amin'ny nahatongavanareo teto amin'ity tany ity. Zay nataony tamintsika nandalovana reny tany efitra rehetrarehetra ny problème isan-karazany ny ady sy ny korotana ny fisarahana sy ny sisa rany natao hoe ady tany amin'ny tany efitra rehefa tafita ny ranomasina mena. Ary zay nataony Datana sy Abirama zanaky Eliaba zanaky Robena teo amin'ny Israely rehetra dia ilay nisokafany tany sy ny telemany azy mba ny ankonany sy ny lainy ary ny zava-mananaina izay nomba azy. Tsy nresana tamin'ny zanakitsika zany, tsy hitany zanakitsika tateoriana zany fa itsika nahita maso an'izany, nahita an'izany ny ry Datana sy ry Abirama sy ry Eliaba izany izay nitsangana nanohitra any Mosesy ka nahitana ny tany mivava dia nitelona n'ireny olona ireny ary dia efa maty ireny olona ireny tsy ao amin'ny fiangonana intsony. Dia zany koa ny tantara nandehanantsika koa hitatsika nisy ry Datana sy ry Abirama sy ry Akora sy ry Miriama sy ry Arona tamin'ireny tantara ireny ary reny olona nately ny tany ireny dia maty ara-nofo fa ny antsika dia betsaka ny maty ara-panahy tsy hita intsony satria maty ara-panahy fa tsy nalala an'izany ny zanakitsika fa itsika ny nahita an'izany. 7 fa ny masonareo efa nahita ny asa lehibe rehetra izay nataon'i Jehovah ary dia mbola hita asa lehibe ataon'i Jehovah koa tsika amin'ny 17 ny volana Aogositra io omeo voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Kotandremo ny lalana rehetra 9 izay andidiko anareo anio mba hery anareo dia hiditra handova ny tany izay efa alehanareo lovana. Amen. Tandremo izy ny lalana rehetra izay andidiko anareo anio tsy raha pitso fa roviana. Tsika mihaino androany na ato amin'ny radio tsika mihaino na ty am-piangonana anio tandremo zany lalana efa niantson'Andriamanitra tsika zany ary mba ho maro andro ianareo amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo omena anareo sy ny taranany dia izay tany tondra dronono sy tantely. Efa tonga very zareo sa mbola tsy tonga amin'izao toroteny zao, mbola tsy tonga fa ho avy ihany ka tandremo zany lalana zany fa rehefa tonga any dia ho hitanareo tokoa zany fiadanana izany. 13 ary raha ihaino tsara ny didiko izay nydidiko anareo anio ianareo ka ho tian'i Jehovah Andriamanitra reo sy hanompo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra dia latsaka eo amin'ny taninareo ny ranonorana amin'ny fotoana. Amen. Dia ny loorana sy ny farahorana. Amen. Mba hanangonanao ny varinao sy ny ranom-boaloboka ao ary ny dililinao
ary ampaniriko ahitra ny sahanao ho any biby fiopinao ary hinakanina ianao ka ho voky dia meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Raha andeha ho tian'i Jehova tsy hatahotra azy tandrana ny didina dia araka ny lalantsika dia izany no zavatra omen'Andriamanitra itsika. 19 kanefa mitandrema ianareo fa ndrao voafitaka ny fonareo ka hivily anompo-Andriamanika hafa sy ekoko eo anatrehany ianareo ary dia hirehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehova dia hanampina ny lanitra izy ka tsisy ranorana ary tsy havokatra ny tany dia ho lany ringana faingana ianareo tsy eo amin'ny tany soa izay omeny Jehova anareo. Nareo le mitovy amin'le olona ny sambatra le afatra tamin'ny herinandro tamin'ny sabata fahasivy ny volana sambatra raha mifankatia ny pirahalahy sambatra raha mifankatia ny mpirahalahy indrindraindrindra moa fa izany pirahalahy zany dia itsika loolona zao no tena voakasika an'izany satria loolona no tokanana androany. Eo koa nefa misy diakona koa lehilahy ho tokanana fa misy diakona vehivavy koa tokanana raha mifankatia tsara sambatra zany ny tadiavana. Fa zao mitandrema ianareo ozy izy fa ndrao voafitaka ny fonareo ka hivily anompo Andriamanitra hafa sy ekoko anatrehany ianareo. Io zany ny tena zavatra tena mahasaro-piaro an'Andriamanitra mihitsy. Ny an'Andriamanitra zany ohatrany tsy dia mampaninina azy na andainga ianao na angalatra ianao na anao Andriamanika hafa ianao na hijangajanga ianao na hamono olona ianao na anao inona ianao na anao inona na hodikanao daholo ero dito folo zaka an'Andriamanitra fa ianao manompo Andriamanitra hafa miantso Andriamanitra hafa miantso Jesosy hafa indray no antsonao sy tompoinao sy ivavahanao io dia tena naharomodromotra an'Andriamanitra mihitsy tamin'ny zanak'Israely fa tena tsy handeha ferany mihitsy fa na dia ny atsasaky ny vahoaka ary no ringana sy ripaka dia tsy raharan'Andriamanitra fa dia haringany daholo mihitsy hoe mivily manompo Andriamanitra hafa anompo Jesosy hafa tsika mahalala ny kodiny zany hiala amin'ny lalana izay nandehanana dia ilaza ve fa tsy izy tsony io Jesosy tompoina maty ny levonaraka ny soratra masina io fa efa Jesosy hafa ndreny anay nefa nahita an'izany zany ny tena zavatra halan'Andriamanitra indrindra mihitsy. Fa aza manao sangisangy ratsy amin'izany eo ataoko zany dia hitany eo inona no ataony e zanka efa niala tamin'izany ko maninona zaho zany kina azo n'le lehilahy anankiray nankakitay tamin'ny andro sabata raha manaraka ny fampianarana apokalipsy tsara atsika raha rana hoe tsy mahazo mankakitay amin'ny andro sabata izy le lehilahy hoe dia aninona ankakitay aho fa aninona amin'ny andro sabata dia aninona raha ka e anorana sanavandra dia nankakitay tokoa le olona dia nisamborin'ny olona hoe ho any ty mankakitay amin'ny andro sabata ty nentina tany Mosesy na Mosesy azy tsy hitany kozy atao atao hoana tokoa moa ty fa tsy mbola misy lalàna eo gadraina sa vonoana sa atao inona nge zay tratra mankakitay amin'ny andro sabata afarany dia nanontaniany Jehova io atao hoana io lehilahy io tozy dia hoe toroa vato fitsaram-bahoaka na navonoy dia toroa vato eo ry fa tsy nahary ny tena ny le lehilahy na ny havany ary dia aninona ozy izy dia tora-bato ny olona dia nitora-bato tokoa ny olona dia maty le lehilahy dia ina moa ny sary aseho an'izany hoe Jehova hoe tsy mamindra fosa hoana fa tena Andriamanitra aseho zany hoe aza mamanao défi amin'Andriamanitra zany ianao hoe za rangahy miala amin'io Andriamanitra efa natsoky sy efa nivavahako koa za miala amin'io Jesosy efa natsoky sy nivavahako dia aninona raha hiala amin'io a za nga zao maninona za nga memantra za nga marary za nga voadona ny tôbila sa voany accident sa ny latsambaratra inona ny loza mazo a zary zao vao mainka voata vao mainka milamina vao mainka zao fa za lazaiko anao raha mbola velona Jehova io reny zany teninao zany lehilahy anao na vehivavy raha afaka amin'izany teninao zany dia mitandrema ozy izy ianareo ka hivily hiala amin'izany lalana zany ina moa zany lalana zany natsony anao loolona anompo an'Andriamanitra hivily lalana indray anao hiala tsy hanao ny fanompoana indray nantsony anao diakona anao ny asa fanompoana satria tafitoina ianao na ny zavatra nampalahelo anao na ny zavatra nakivy anao na toetrany olona na fihetsiky ny olona na nisy tranga zavatra nitranga tamin'ny fiainanao dia za tsy anao diakona to fa manafitoina
za ivily lalana za ranga hiala tandremo mozy izy so ivily lalana ny fonareo ka hiala am'izay lalana ny tsony Jehovah Andriamanitra anareo ka andeha anompo andriamanikafa reo voafitaka ny fonareo ho fitahan'ny olona milainga sy ny tsaho rehetrarehetra ka tsy heno tsara ny tenin'Andriamanitra zay resahana sy vakiana isa tsabata tahaka ny tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly zay manao hoe ny kely saina mino ny teny rehetra fa ny manatsaina mandinika vao mandeha amin'ny lalany alehany amin'ny diany mampalahelo be da be ny olona voafitaka ny fony amin'ny lainga sy ny tsao ahelin'ny olona rehetra dia mivily lalana izy ary ny olona reny ary nakamaroany dia mampalahelo ny mahita ny tantarany satria le tenin'Andriamanitra zany tsy afa-miala mihitsy tsy afa-miala fa raha vao mivily lalana ianao andeha ekoka sy hanompo Andriamanitra hafa ozy izy dia rehetra aminao ny fahatezerany Jehovah hanampina ny lanitra izy ka tsy hisy ranonorana na ny lohaorana sy ny farahorana zany tsy hisy intsony amin'ny tanànanareo ary tsy havokatra ny tany dia ho lany ringana faingana ianareo tsy eo amin'ny tany soa zay omeny Jehovah anareo rehetra aminareo ny fahatezerany Jehovah dia hanampina ny lanitra izy tsy hisy ranonorana intsony ingeleo vaky ny varavarany lanitra ndratsako inanao izy izy fitahina fiainam-biampy ho anao haitsika ny kodiny zany ka rehefa nivily lalana ianao dia tsy mitondra ny fanatitra arak'izay takian'Andriamanitra aminao anao dia mikatona ny lanitra ary izay ny ilaina le mivavaka ina moa ny ilaina aty am-piangonana maka anetsy aty am-piangonana ianao hoe ty misy fiangonana anankiray mijoro ty fiangonana ty dia mijoro fa ty tsy misy fanatitra atao ato na ny ariary tsisy fafolo-karena aloha ato na ny ariary fa dia mivavaka fotsiny tsika ny baiboly milaza hoe aza miseho foana treko tsy mitondra inona ozy izy tsy mitondra fanatitra ny antony ankanesana ny am-piangonana fatahorana n'Andriamanitra nitondranao fanatitra fa andao dia tsy voavela ny eloko dia horingana eo ianao ka raha tsy afaka mivavaka ianao zany raha tsy afaka mankana am-piangonana ianao zany dia tsy afaka mitondra fanatitra ianao ka rehefa tsy afaka mitondra fanatitra ianao dia ny vily ny lalana dia mikatona ozy izy ny lanitra amin'ilay ranonorana milatsaka ho an'ilay zanak'Israely ka rehefa mikatona ny lanitra dia tsy mahavokatra ny tany dia io fa tonga amin'ny fahasairanana amin'izay ilay zanak'Israely satria tsy mahavokatra ntsony ny tany dia lany ringana izy lany ringana le olona dia ao anao izy andiny vala amin'ny folo amin'ilay vaky tenintsika amin'izay ko latsao amin'ny fonareo sy ao amin'ny fanahinareo zao teniko zao lo olona diakona ny fiangonana rehetra alatsao amin'ny fonareo sy ao amin'ny fanahinareo zao teniko izao ary fezo famantarana eo amin'ny tanànanareo ao amin'ny tanànanareo ao ko fefampatserovana eo ambonin'ny andrinareo ampianariny zanakareo zany ka resao na mipetraka ao tranonao izy na mandeha ny andalana na mandry na mifo ohatra resao amin'ny zanakao foana menara tsara mivavah alohan'ny atory mikofa rehefa zatrany zany zanakao tsy mila tenenina akoriny izy amin'ny alina alohan'ny atory fa tonga dia mikohaka izy vao mifo izy tonga dia mikohaka izy tsy mila tenenina hoe mivavahanareo fa tonga dia fatany zany ainy zany mpianariny zaza dia mbola kely hanao fanatitra meo izy sy vao manao fafolo-karena koa izy na dia mbola kely azy zatrany zany izy sy vao manao koraly izy sy vao manao skoty izy sy vao manao tanory izy sy vao mandray andraikitra izy dia ny mbola zaza mpianaro azy zany ny romboroapolo fa raha hitandrina tsara izao lalàna rehetra izao izy andidiko anareo ianareo ka manaraka azy arotian'ny Jehovah Andriamanitra reo sy andeha amin'ny lalany rehetra sy fikitra aminy dia horoahany Jehovah noloanareo ireo firenena rehetra ireo ary ianareo aresy firenena maro zay lehibe sy mahery noho ianareo amen fa raha mitandrina an'izany tsy ozy izy reo olona mananady aminao rehetrarehetra reo na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fokotany na amin'ny fianakaviana ireo olona mangalatra ny taninao miady anao amin'ny taninao sy mifanananao rehetrarehetra reo horesinareo reo ozy izy aresy azy ianareo ary na dia zay lehibe nohonareo azy dia horesinareo be da be ny olona milaza hoe mahitahita be le olona mitory anay dia tsy hitanay zay atao fa dia tena lasa ny taninay lasa ny ombinay lasa ny
fanananay tranonay inona no atao arao le tenin'ny Jehovah ozy izy raha hitarina tsara io nareo dia ho hitanareo zany fa ho azonareo zany ny tany rehetra zay ho diavin'ny fanadiny tongotra reo dia ho anareo trany amin'ny efitra libanona trany amin'ny ony efrata ka trany amin'ny ranomasina andrefana no faritaninareo amen loatra anao mandehandeha eny dia hoe tsara ty tany ty nefa aniza ary ty tiako ty tany ty Jehovah fa mba ase voamidiny tompony aminahy avy any le tompony mitady anao ianao ny nitady tany ovidiana fa iza ny taninareo le ary ay le nidian'ny tongotra io tena tsy hanananao ary dia ho azonao amen tsisy olona janony eo ny lohanareo ny 520 fa ataon'ny Jehovahandriamanitra reo ho azo ny tahotra sy hororanareo ny tany rehetra zay ho diavinareo araka izay nilazainy taminareo vao mahitanao amin'ny akanjo fotsy manga izy tonga dia ndefa mangovotra fa mipararehetra izy hoe reny indray tsy zakako mihitsy mahita an'ilay fotsy manga reny foatra nitady hetsika ny trombako vao mahita an'ireny dia 420 indro zao ozy izy ametraka fitahina sy oziny eo ny lohanareo reo viana anio fitahina raha ho enonareo ny didiny Jehovahandriamanitra reo izay andediko anareo anio ary ozina kosa raha tsy ho enonareo ny didiny Jehovahandriamanitra reo fa hivily ho any amin'ny lalana izay andediko anareo anio mba alea ianareo ka hanaraka Andriamanitra hafa izay tsy fantatrareo veriny ny 3:20 ka 20 le hoe anio ianao zany no loolona anampin'ny Mosesy havitany asany ve sa loolona hiaraka ampisorona be sy sisa nikomo tamin'i Jesosy ka ny ampanga azy sy ny taona vahoaka azy mba hamonona azy hamonona ny fiangonana zany zay ve nitoeran'le loolona zay ve nitoeran'le diakona zay ve nitoeran'le fiangonana anio rehetrika zany ny fitahina sy ny ozana anio fitahina raha ho enonareo ny didiny Jehovahandriamanitra reo zay andediko anareo anio ry loolona sy diakona zay hotokanana sy zay efa loolona mihaino aby zao fotoana zao fitahina zany anio raha anaraka an'izany fa ozona kosa raha tsy ho enonareo ny didiny Jehovahandriamanitra reo fa hivily hiala amin'ny lalana nandediny Jehovahandriamanitra nareo anio ozona koa zany dia za miala fa tsy zany manozona eto fa ny tenin'Andriamanitra ny teny anio tsika fiangonana rehetra na totokantrano ato tsika mihaino an'izany fa tsy hoe tsika ety be valala ihany fa mahaino daholo lerany rehetrarehetra tsy raha pitsy amin'izao alina ainonao azy ao koa na amin'izao maraina ainonao azy ao koa na amin'ity alahady atoandro ainonao azy ao ty koa anio roa ny safiditsika samy misafidy ny lala zay aleha zay na mpa tonga ny afatra tsika ty amin'ny Hebreo aty zay milaza ny amin'ny lalana tokony hizoran'ny voakan'Andriamanitra Hebreo toko fahenina io Hebreo toko fahenina andininy fahefatra ka hatramin'ny fahenina zay manao toy izao hoe izay efa no azavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy nefa manino izy izy nefa miemotra dia tsy ho azo vaozina indray amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azo famenarana betabe ny olona milaza hoe zay nge tsy miemotra angary efa miala tao dia miemotra ino moa atao hoe miemotra zany ino atao hoe miemotra ny olona no azavaina indray mandeha nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy nandray ny fanahy masina zany hoe nanao batisa zany reto olona ireto na olona izy na diakona na olona tsotra izy na inona ndraikitrany nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy inony zany nanao fanandramana izy tamin'ny fanatrisa fafolon-karena nataony niakatra ny fari-piainana afaka zanany amin'ny fanadinana zay nataony ny problème atao amin'ny tombo ny fananana zany le hoe nanandrana ny teny tsara ny herin'ny fiainana ho avy zany olona zany tato izy nahita ny fahazavana tato izy nahita n'izany Jesosy maty ny levina ntsangina araka ny soratra masina zany tato izy nahita n'izany tena sabata ny Jehovah zany fa tany aloha izy tsy tany amin'izany toerana zany fa ty lalana ity ny netsoan'Andriamanitra azy ty apokalipsy ity ny netsoan'Andriamanitra azy nanafahany azy tany amin'ny toerana misy azy tany ny voany tany Egypte ny mpitany ranomasina mena ity lalana ity ny netsona azy nefa reny olona reny ozy izy
niemotra le olona minazy hoe zay nge tsy miemotra na ny aly fa za lazaiko amitsika misy rano mangotraka eo ambony afo batao rano mangotraka koa dia ataovy ambony latabatra eo dia milaza aminao a vao miala eo ambony afo iny rano mangotraka iny dia eo tonga dia mangatsika iny ndraindray ary iny mbola maharitra tsasakadiny nadiny ray vao mangatsika iny rano mangotraka be iny fa ny hafanana iny me miakatra sa mimidina midina iny dia sa mihitsika mandinika ny tenatsika hoe za ty moa zany zao mbola ao anatin'la hafanana sa makaiza mbola mipetraka amin'ilay fitiavana voalohany ave sa aiza indrindrindra tsika loolona tsika diakona tsika pastera missionnaire evangeliste taiza le fitiavana anao voalohany ny hafanana sy ny rano mangotraka atao anatin'ny fonao tao ary zao manao dia samy mandinika ny tenany aza mijery ny hafa anenao jerevana hoe manao ona ny any rano mafanako za zao aotrano rehefa avy manao sport ny arivo dia vao miala ny mitoerana anaovako tenisy dia efa mitelefônina madamaka hoe efa mirava zay dia efa miteny izy mpanampy hoe akao rano mafana ataovy mangotraka ataovy émission manam-patonga akao any an-trano rehefa matimaty le rano fa mangatsika le rano fa iny rano iny mangotraka iny miala ny mitoerana misy manam-patonga akao trano efa me mangatsika ory zay koa ny fiainam-panahtsika ato misy afo ny fanahy masina maninona ny fiangonana zany miazona le hafanan'ilay rano dia mitadava afo tsy izy ihany ary ianao fa mivoalohany ianao mbola za mbola mafana mbola zaozao io le fiainao fa manomboka me milatsaka ary io tsy ny fiainam-panahy ihany fa na ninona koa na niara-nofo ary manomboka me milatsaka ary Jehovah no miteny an'io fa tsy olombelona aza manandrakandrana amin'izany zavatra zany ka zay efa navoaziny indrem-pandeha ozy izy nandray ny fanomezana avy any an-danitra nandray ny fanahy masina efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra sy ny hery ny fiainana ho avy indrindra moa tsika olona sy diako efa mamoaka devoly efa manana pouvoir vao tondronao le devoly dia mihetsika zay roasinao miala firy ny olona marary efa nametrahanao tanana na ny on'Andriamanitra ny hery ny fahagagana nefa tsy hoe za hiemotra indray za hitady zarangaya ekorota eritrereto tsara za fa manafatra foana amin'ny fiangonana izy hoe andeha hanorona fiangonana tandre moa fa hanorona fiangonana ianao zao fa io hanorona fiangonana io ady io tandre misy tsamatsamahan'ny devoly indray tandre misy ampediny devoly indray ka anao fiangonana lehibe dia samatsamaka dia zarazara indray hiady fa tsy hanambatra ny hery tandremo isak'izay misy fiangonana hanorona fiangonana ka anao fiangonana lehibe dia apetrako foana zay afatra zay fa ny devoly tsy anaiky anao amitan'io fiangonana fa tsy maintsy tapatabaina ato nareo korotanina ato ampediny ato indrindra fa ny komitin'ny fandroenana na ny fiangonana dia zarazara indray za dia aka zay ranga nangana ary zay nangana aty za tsy d'accord amin'izany mihitsy misy fiangonana ohatran'izany fantaritsika izy aty amintsika atsimotsimo aty meritsetosika anao fiangonana lehibe ao meritsetosika tonga dia nizara le fiangonana samy apokalypsy zay anao apokalypsy rifa nareo manao apokalypsy aty zany fa dia zao nefa le fiangonana ngezabe ohatra ny ty tany ty nanorenana azy indray ny fohy be rehetra lasa nandamy nareo ary zalaba tambara saoran'Andriamanitra fefantambatra le fiangonana zao satria nandeha amin'ny lalana sy ny didin'i Jehovah sy ny sitrapony anangana fiangonana lehibe tsinony dia mampitandrina atsika ohatra maheno siosio koa ny efa ry ihany fa tsika mako ty tanàny ty miarina rivo koa misy hitadisa araka roa zany koa efa ny saraka mihitsy atambaro olona tehaka
Lamaku, 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 Atabaru, miarina rivo, Atabaru, miarina rivo. Allo eny zareo tsara zay. Zay tsy mety hitambatra, tonga dia batao dia tsy pazo eny ambara, varakely. Asio fitehaka mafy koa zay ho eny rehetrarehetra tsy hitambatra. Enao anangana fiangonana ngeza be nefa tsy iray saina tsy iray loha. Andininy fafito amara-paranantsika azy. Hébreux toko fahenina. Fa izay tany mifoka ranorana milatsaka aminy matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona iasana azy dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsilo sy songisongy kosa dia lavina sady akaiky ny ozona ary ny hafarany dia hodorana. Nareo loolona zany ny fitafanjany efatra zany sy ny diakona tsy nareo nitokanana androany. Ianareo loolona izay tany mifoka ranorana tsara dia maniry tsara eo aminareo zany ny olona iasana. Ary ny olona iasana dia mahazo fitahiana avy amin'izy, avy amin'Andriamanitra raha mandray tsara ny loolona sy ny diakona amin'ny asa fanompona. Zany hoe manambatra ny herin'ny fiangonana, ny taonan'ny fiangonana iray saina hifankatia amin'ny araka ny didin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsilo, zany hoe izay loolona maniry tsilo sy diakona maniry songisongo dia lavina sady akaiky ninona ozy izy, kaiky ny ozona. Ary ny hafarany dia atao inona? Hodorana. Mino afa tsy tsika ntsony no azo am'izany. Tsika rehefa tratran'izany efa nanenenana ny verenanako. Ny lalana nandratra ozy izy ire zay tsy atao inona ntsony ozy izy, tsy verenana intsony. Zany hoe misy loolona songisongo zany, misy diakona songisongo, dia ireny ozy izy dia lavina. Andininy fasivy. Nefa reny malala na dia miteny zany aza izahay dia manantena zavatra tsara ny aminareo dia izay momba ny famonjena. Amen. Ny tenenana an'izany zany tsy faniliana akoriny. Fa io tonga amin'ny fitenena hoe zanakatiana no anarina sino izy Jehovah? Anarina sy fahaizana. Tsy hoe fankalana zany na hoe fanalam-baraka na hoe inona. Fa zany ny afatra omena antsika ato. Tsy te hanan-dratsy. Hoy ny ray aman-dreny mantsy ny zanany nikapohana ny zaza sy ny tenenana mba tsy te hananana zanaka ratsy fa tsisy hitaizany zanany ho dahalo akoriny hoe zaza ratsy taizy ty. Tsy ny ray aman-dreny mihitsy no mitaiza ratsy azy fa ny zaza no efa ratsy famindra. Andininy fahafolo. Efa teny fanevantsika io a. Andriamanitra tsy mba tsy marina na dinin'inona ozy izy. Ny asantsika rehetra sy ny fitiavana zay nataontsika ho voninahitr'Andriamanitra. Teny fanevantsika amin'ity taona ty. Ny fisarana rehetra ozy izy misy inona? Loolona, diakona. Andriamanitra tsy mba tsy marina na dininy asanareo. Ianareo zay loolona sy diakona meno ato tokantrano ato koa. Andriamanitra tsy mba tsy marina na dininy asanareo sy ny fitiavanareo. Izay asianareo voninahitry ny anarany io. Raha manompo ny olona masina ianareo, ny fiangonana nge zany olona masina tompoinareo zany. Laozana ny tokantrano, laozana ny vady aman-janaka, laozy okambotiny ny zanakao sy ny reninao izy amin'ny fanompoana taonao. Tsy anadino an'izany Andriamanitra. Zany asa fanompontsika zany hitany zany. Na tsy mitaky aza atsika amin'Andriamanitra fa fatany zany, hitany zany. Ary mbola irinay ianareo rehetra samy aneo izany fahazotony izany mba azo fatokina be amin'ny fahanantenana hatramin'ny farany. Amen. Irinay ianareo rehetra samy aneo izany fahazotona izany mba azo fatokina be amin'ny fahanantenana hatramin'ny farany. Mba tsy ho ketraka ianareo fa anaky ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetany. Farany. Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama. Ary satria tsy misy lehibe noho ny tenany zay azo nianianana dia nianiana tamin'ny tenany izy. Zany hoe Andriamanitra zany nianiana tamin'ny tenany. Satria tsy afaky tsisy amboniny dia tsy maintsy amin'ny tenany izy nianiana hoe zao no nataony hoe hitay anao tokoa ary amaro dia maro anao. Loolona, ianareo diakona ho tokanana androany. Andriamanitra no ninina, tsisy lehibe noho izy fa dia amin'ny tenany. Fa raha tena mandeha araka ny Jehovah ho tiany anarany sy anaraka ny didiny sy fitsipiny tokoa ianareo, hiandro ny olon'Andriamanitra araka ny sitrapony tokoa, dia hitay anao tokoa aho ary amaro dia maro anao. Ary araka zany rehefa naharitra tsara Abrahama dia nahazo ny teny fikasana.
rehefa naharitra tsara i Abrahama tao amin'ny fitsapana sy ny fizahatoetra miala amin'ny tany izay misy anao hoetiny zanakao atao fanatitra ao anahy naharitra tamin'izay tenin'Andriamanitra zay izy dia nahazo ny teny fikasana dia itsika koa rehefa tena ifikirantsika zara angalo olona mandra-pahafatoko na inona mitsanga na inona miseho amin'ny fiangonana na inona ady ao na inona problema ao za tsy ho alamina ato amin'ny fiangonana fa za andeha andamina dikan'izany nareo olona zany tsy tokony ho alamina fa nareo ny tokony naninona ny fiangonana handamina ny fiangonana fa tsy anareo indray niady atrano tsy hifanipaka ohatra ny songisongo sy ny tsilo ao tahaka izany koa ny diakona 12 fa ny olona dia Hebreo 9 fa ny olona dia mianina amin'izay lehibe noho ny tenany ary ny fianianana dia ataony mafy mba ahamafy ny teny ampitsahatra ny fifandirana rehetra satria olona samy olona dia manao fianinana mianiana izy amin'ny lehibe noho ny tenany eo natrehan'Andriamanitra sy ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina raha maninana n'izany kafenao zany ahy tsy nangalatra n'izany ny volanao zany ahy tsy nangalatra n'izany mangazonao zany ahy mianina amin'izany izy mampitsarana ny fifandirana ndao ifampisotro ranom-bolamena fianianana zany mba pitsarana ny fifandirana 17 ary amin'izany raha Andriamanitra tahaneo kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasana ny tsy fiovan'ny sitrapony dia nataony mafy tamin'ny fianianany izany mba ho zavatra roloa tsy mety miova zay tsy hain'Andriamanitra andaingana no azahoantsika famporisihana mafy dia isika izay nandositra hiazona ny fanantenana napetraka eo amin'ny lohantsika aonao izy mba ho zavatra azafady 17 ary amin'izany raha Andriamanitra tany eo kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasana tsy fiovan'ny sitrapony dia nataony mafy tamin'ny fianianany izany mba tsy hampandaingan'Andriamanitra zany mba tsy hampiovany teny fikasana zay nomeny atsika fa isy lohaorana ilatsaka isy farahorana ilatsaka anome ny fitahina amin'ny zanakitsika sy amin'ny fiainatsika izy dia nianiana izy tamin'ny tenany fa ho ataony zany ary tsy maintsy ho tatenany zany teny fikasana izany mba tsy hampandainga azy dia azahoantsika ny famporosihana amin'ny asa zay ataontsika fa hoe Andriamanitra tsy mba olombelona ka handainga fa rehefa ny tena izy dia taterahany zany tsy zany ho anatanteraka an'izany fa io Andriamanitra io dia tsy miova io teniny io raha andeha mididiko sy ny lalàky sy ny fitsipoko anareo ka hitandrana izany izao ny zavatra tiavin'i Jehovah amintsika dia andehanantsika hitiavantsika azy mifotrika sy ny saintsika rehetra sy ny fanahintsika rehetra dia nianiana tamin'izany izy tamin'ny tenany fa hitayanao tokoa dia izay no nahatonga ny Jesosy ilaza atao Matthieu 5 io conclusion générale nanaovantsika azy Matthieu 5 ndiny 17-20 aza ataonareo fa tonga andrava ny lalàna sy ny mpaminany aho tsy tonga andrava aho fa aninona aza ataonareo fa tonga zany Jesosy andravan'izany fianianana nataon'Andriamanitra zany hoe andefa lohaorana sy farahorana ho anao izy fitahiana ho anao sy ny zanakao raha apetaka amin'ny andrinao zany ataonao famantaranao amin'ny tananao amin'ny varavaranao tsy ny vavahadinao tolanam-baravaranao tsy tonga andravan'izany izy fa natateraka an'izany meo voninahitra ilay mpanjakan'ilay mpanjaka fa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany zany teny fikasana ny nianan'izany tsy ala izany fa hipetraka amintsika fa nazovo izy izy no hilaza amin'ny vahoaka indray fa tsisy Andriamanitra tsony eo fa tsy mitombony zany fa miala atao ianareo ka mampianatra ny olona an'izany dia atao kely indrindra amin'inona izy fanjakan'ny lanitra fa nazovo makato sy mampianatra ireo teny ireo dia izy no atao lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra falazaiko aminareo raha tsy mihoatra ny fariseo sy mpanolo ara-dalàna ny famarinareo dia tsitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ianareo mahay raiza ry fiangonan'Andriamanitra ianareo loholona sy diakona raha tsy mihoatra ny fariseo sy ny mpanolo ara-dalàna ny famarinanareo tsiditra amin'inonareo izy amin'ny fanjakan'ny lanitra mino hafa reto lolona vaovaotokanana reto dia ho takantsika efa voatokana hatramin'izay hiditra ny fanjakan'ny lanitra ny tanjontsika omena azy ny voninahitra mandrakizay zangantsika hivavaka marana amin'ny fotoana tsorantsika n'Andriamanitra amin'izany afatra izany hivavaka atsika Jehovah raha eo raha ny sitraponay dia
tsy alety mihitsy fa ndre ny teninao mandra-parivan'ny andro. Hitako ny teninao ka nihaniko ka mamy tambavako ny soratra masina. Hitokana aloha olona sy diakona indray izay androany. Araka ny baikon'i Jehova tamin'ny Mosisy hoe mifidiana aloha olona anampy anao amin'ny asanao ka dia analako ny fanao aminao atao amin'izy ireo mba azon'izy mamita ny asa. Dia misaotra raha eo ny amin'ny hafatra izay nomenao androany fa tsy ho an'ny olona sy ny diakona ihany zany hafatra izany fa ho an'ny fiangonana rehetra. Raha misy aminay tokoa ny efa nandray ny fahazavana, ny fahamarinana, ny teny masina sy ny fanahy masin'Andriamanitra, ny tenin'ny fiainana ho avy dia ny fiainana mandrakizay ka mihemotra ho ianao dia tsisy azo avozina intsony indray amin'ny fibebahana. Izany natao hoe manombo ny zanak'Andriamanitra miazo fijaliana indray. Kanefa na izany aza tompo dia mbola nanome teny fikasana ihany ianao. Fa ho anay izay misasatra sy miasa mafy kosa dia Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadino ny asa sy ny ezaka sy ny fikelezanay aina sy ny fanompona rehetra izay nataonay hatramin'izay. Fa fanenina tamin'ny tenany mihitsy izy fa hitasy amaro anay. Dia vavolombelona izany izay tompo amin'izao fiangonana izao. Fa raha nainga tamin'ny fitopolo tokoa izay no natao batisa tany Ambeolohany. Tamin'ny 20 taona lasa dia endre mahafinaritra tokoa raha ny mpirahalahy ny fakatika tafahoana ohatr'izao izay miaraka mitera sy mankalaza anao isan'andro isan'andro. Koa dia totranao ary Jehova nitera sy niatra sy ny voninahitra mandrakizay. Fa izany vavaka izany dia angatana sy tonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Ho azy niteratra amin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Haleloia. Amen. Mahazo toerana ary tsika dia samy ho tain'Andriamanitra.